fahavalambin'ny folo ho toy ny fampianarana tamin'ny herin'ny androany zay tsy haiko hoe izany natadidiny toroteny tamin'ny herin'ny androany mba tsangano ny tanany makasika an'inona ny torotentsika tamin'ny herin'ny androany kasika an'ina hoe ina zahay izy daholo zany eno hoa e mpanjaka voalohany toko fahavalambin'ny folo nresakitsika tamin'ny herin'ny androany momba ny hoe rombahana ny fanjakan'Andriamanitra ary mmpandrombaka makazankерina androany dia isy afatry ny tompo lehibe mpanjaka voalohany toko fahavalambin'ny folo andininy fa raiky amby efapolo mana hoe ary hoy Eli tamin'ny aba miakara ihinana sy isotro fa misasasasa zato ny ranonorambe dia niakatra ihinana sy isotro aba fa Eli kosa niakatra tao tendrombohitry tao tapony Karmela dia nikohaka tamin'ny tany ary ny lohany nataony teo an'elelelany lohalany ary hoy izy tamin'ny zatoviny miakara kely ka tazany ny ranomasina dia niakatra izy ka nitazana dia nanao hoe tsy misy na inona na inona ary hoy izy mandehana koa impito ary noho tamin'ny fiampitony dia hoy izy misy rahona kely ohatra ny tanan'olona miakatra avy eny amin'ny ranomasina dia hoy izy miakaraka lazao amin'ny aba hoe amboary ny kalesinao ka midina fa ndrao voasaka ny ranonorana ianao ary vetivety dia mainty ny ranonorana mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonorambe ary aba niakatra tamin'ny kalesina ka nakany Jezirely ary ny tanan'i Jehova dia tao amin'ny Eli dia nisikina izy ka niazakazaka teo anoloany aba mandrapatonga ny tany Jezirely. Alleluia, alleluia. Atao amin'ny Isaia fahaefapolo, Isaia fahaefapolo andininy fahatelopolo manao andininy fahasivy amby roapolo andininy fahasivy amby roapolo mampatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery dia omeny hery be na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohana mafy fa izay miandry any Jehova dia mandroso hery kosa elatra ny hoe karantaky ny any voromahery iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra ary andeha izy nefa tsy ho reraka. Ataovy alleluia mafy zany. Korintianina voalohany toko fahasivy, Korintianina voalohany toko fahasivy andininy fahaefatra amby roapolo manao hoe tsy fantarareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny fitany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa nefa ny iray ihany ny mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba azahoanareo ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady ny sarom-boninahitra mety olo ihany fa isika kosa ny tsy mety olo. Raha izao azy dia miazakazaka nefa tsy toy ny manoko tontolo ary mamely tontolo aho nefa tsy toy ny mamely rivotra. Alleluia. Timoty faharoa, Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahaenina manao hoe fa izao dia efa tolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialaka. Eny efa niady tsara aho natateraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana aho hatrizao dia tehirizina ho any sady boninahitry ny fahamarinana izay nomen'ny tompo mpitsara marina ho amin'izany andro
ho amin'izay andro izay ary tsy ho ay ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany ihany koa. Amen. Mba tia maheno aleloia mafy andry zareo ary amin'ny trano voana tao ary amin'ny trano voa tao ary atsinanana ray aroa telo fa miakatra tsara zareo avy any atsinanana any a averina kely vao hatrany mahafinaritra be zareo ary andrefanarindra hoe tokotany andrefanary ambany nareo ambany riana tsika tambony riana miaraka daholo amin'izay hoe alleluia. Asina tiaka mafy zany ralasana bavy zany izy rehefa misy olona tena mangetaeta amin'ny tady an'Andriamanitra ralasana bavy ary ny tanjotsika ao anatin'ny ray volana dia fien'olona avy any amin'ny bara mitsofoka ato amin'ity trano vaovao ity fien'olona avy any amin'ny boîte de nuit sy ny vary tena avy any an-tsara lalàna mitsofoka ato amin'ny trano vaovao ato tava-maniny zany izy andresy lahatra an'izany ho fien'olona very hevitra olona tsy hitany hopitaly tsony zay anaovana azy olona very sainy voana cancer olona tena ao anatin'ny aretina olona ao anaty fahantrana ao anatin'ny ray volana ho fianotsika olona io trano ao ivelany ao io ataovy amanina mafy mahafinaritra Jesosy izy io moa ireo olona atao inona ho fianona olona io mba ho avotana ka ny tena hotokendrentsika amin'ity indray mandeha ty dia tsy ny olona efa voavonjy no tom ahoana hoe tsy ny olona efa manana ny fiangonana efa voavonjy fa ny efa voavonjy alao any fa amin'ity indray mandeha ty ireo olona fadiran'ovana ireo olona mijaly reny no tomintsika fa ampanankarena azy ao anatin'ny fotoana fohy Andriamanitra reny olona ao anatin'ny aretina mahafadiran'ovana reny no tomintsika fa hosotanin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fohy reny olo reny renao tsara le fijoroana vavolombelona teto reny androany reny na avarinana le fijoroana vavolombelona telo hoe tany anatin'ny fo nisy tumeur any anatin'ny fo dia hodidiny nefa no ny herin'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina manjavony zany rehetrarehetra zany raha latsana vavy-malala reny no pirofo fa misy Andriamanitra velona miaraka amintsika eto raha latsana vavy teneno amin'izay ny eo anilanao misy Andriamanitra velona miaraka amintsika eto hoe amen sa tsy amen reny profeta be reny fahagagana fanafana fitahina famahana olana za raha lasaina vavy mino amin'ny fotoana manaraka ianao indray niazakazaka hijoro vavolombelona eto amin'ity toerana ity mino zany va ianao mino zany va ianao androany ahy resaka aminao momba ny atao fiazakazahana momba nino azavady ry havako ianao eto indray aloha zay tonga eto tsy amialana ianao raha tsy tahin'Andriamanitra amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy tsisy an'izany olona zany mivavaka eto tsy misy olona mivavaka eto ka tsy andray valim-bavaka tsy takatry ny saina avy amin'Andriamanitra ary zay dia hisintona anao ampianatra anao aniry anao mba hatonga an'Andriamanitra tsy maintsy hitahanao amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy amen resy lahatra amin'izany ve ianao tamin'ny herin'ny androany dia nampianatra anao momba ny hoe rombahana ny fanjakan'Andriamanitra ary zay rehetra tonga mialoha ihany zay rehetra mahay manrombaka ihany no afaka mandova fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra androany baiboly miresaka anao momba ny fiazakazahana momba nina hoe ry havana ny olona mpiazakazaka dia misy isan-karazana misy ny mpiazakazaka isa maraina mba manao entraînement kely izy isa maraina miazakazaka kely za misy fotoana ao atokotaninay mba miazakazaka kely ao misy fotoana miazakazaka kely 10 minitra dia miakatra ny hafanana misy fotoana manao baolina kely miaraka amin'ny ankizy ao anana dia manao 10 minitra kely miaraka amin'ilay zanako lahy reny dia miakatrakatra kely ny hafanana be da be ny olona miazakazaka misy ny miazakazaka fotsiny isaky ny hoe atoandro
etsy amin'ny kianja mamasina dia be da be manao gym manao sport isaky ny atoandro isanandro miazakazaka. Misy ny azakazaka karakaraina orinasa reny ray atao Tananarivo hoe marathon na tsy haiko zay filazany azy, dia hoe tsy akifidy io na olona firy taona na manomboka zaza madinika ka hatramin'ny mandrapahalehibe fa dia hoe hiazakazaka eraka Tananarivo fotsiny. Dia inona tokoa reny misy vahoaka amin'Anarivo maninona miazakazaka manomboka amin'ny zazakely ka hatramin'ny ati-da hatramin'ny ati-bavy miazakazaka. Dia sasany moa mavita kely 500 metatra dia sepotra, sasany mavita 1 kilometra dia sepotra. Azakazaka daholo ihany zany. Misy ny azakazaka gym amin'ireny gym na baka na gym na BEPC reny, dia misy ny azakazaka hoe 100 mètres, misy ny azakazaka 1000 mètres. Azakazaka daholo reny rehetrarehetra ireny. Misy amin'ireny karazana atletisme ireny misy ny azakazaka. Ny olona rehetrarehetra io zany dia samby miazakazaka. Androany dia iresaka antsika ny hoe inona ny tena azakazaka araka an'Andriamanitra. Inona hoe azafady? Azakazaka araka an'Andriamanitra. I Paoly apôstôly dia nilaza eto amin'ny Timoty faharoa ty dia ozy izy. Timoty faharoa 4:7 manao hoe efa niady tsara aho natateraka ny fiazakazako aho, nitahiry ny finoana aho. Natateraka n'inona ozy izy Paoly? Natateraka n'inona hoe fiazakazako aho. Zany hoe i Paoly apôstôly zany tena naninona mihitsy niazakazaka tamin'ny fanompona an'Andriamanitra, niazakazaka tamin'ny fanompona an'Andriamanitra, niazakazaka tamin'ny fanompona an'Andriamanitra Paoly apôstôly. Ary dia zao ny teniny eo amin'ny 9:9 ato zao dia tehirizina ho aho ny sazy-boninahitry ny fahamarinana. Ato zao dia tehirizina ho aho n'inona ozy izy? Zany hoe Paoly apôstôly zany, i Paoly apôstôly melohan'ny hafatesany no ny teny an'io teny io, melohan'ny alany aina no ny teny an'io teny io. Dia nilaza izy fa natateraka ny fiazakazako aho, natahiry ny finoana aho. Ato zao dia nomena ho aho, no tehirizina ho aho ny satroboninahitry ny fiainana. Zany hoe i Paoly apôstôly dia natsapa fa niazakazaka nataony teto amin'izao tontolo zao, niazakazaka nataony tamin'ny androm-pahavelomany, dia nitondra inona ho azy? Satroboninahitra ho azy, satroboninahitra ho azy, melohany hafatesany. Dia hoy izy ato amin'ny Korintianina 1:7, hoy ny tenin'ny Paoly eto manao hoe ny anaran'i Jesosy 5:20, 5:20, tsy fantarareo va fa izay miazakazaka amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany ny mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba azahoanareo. Averiko indray mandeha, tsy fantarareo va fa izay miazakazaka eto amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa iray ihany ny mahazo ny loka. Anankifiry ny mahazo loka? Miazakazaha toy izany mba azahoanareo. 5:20. Ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra dia manina hoe kanefa ireny dia mitady ny saroboninahitra mety oloha ihany, fa isika kosany tsy mety oloha. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto, ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra. Paoly apôstôly dia nilaza fa izao ozy izy dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa, tsy manao kitotoa raha miazakazaka, tena manao sérieux raha miazakazaka, tena miazakazaka amin'ny foko rehetra,
manao ny aiko tsy ho zavatra ary de hoy izy eo amin'ny andininy amboniny andininy fadimimyrapolo hoe ny mpiazakazaka rehetra de mahony tena mizavatra rehetra de manina hoe riavana malala afaka miazakazaka daholo ny olona rehetra maninona hoe ny olona rehetra afaka miazakazaka daholo fa tsy ny olona miazakazaka no mahazo ny loka fa notsindriny Paoly apôstôly tsara eto hoe ary ny mpiazakazaka rehetra de mahono tena mizavatra rehetra maninona tsara hoe i Paoly apôstôly ry havana de natsapan'izao tsy hoe miazakazaka mitovy amin'ny olona rehetra izy tsy hoe miazakazaka ny olona de miazakazaka izy tsy hoe mitovy amin'ny olona rehetra ny alurany non i Paoly apôstôly tsy mitovy amin'izany fa ny azy de misy fepetra de hoy izy mahono tena maninona hoe mahono tena mizavatra rehetra lazaiko anareo a ny mpiazakazaka tena mahery indrindra eto ambonin'ny tany io de tena mahavarina mihitsy tompoko tena mahavarina mihitsy fa misy mampalaza an'le firenena ny mampalaza antsika malagasy zao a taranjam-banaza hotsika médaille d'or teto ambonin'ny tany de boule atontondro de boule le boxe de boule le atsipotriny tsy zay tsika zany mahitsy toraka be mihitsy amin'io ary vitsy ny firenena maharesy atsika amin'io amin'ny resaka boule le virena raha baolina ndray ny resahany baolina dakany reny azonareo anontany anareo a raha saina amin'ny fanitsana ny ekipa brésiliana sy ny ekipa voafantina vetsanjamy manalina izany mety aresy izany resy lahatra hoe ny ekipa voafantina vetsanjamy manalina ary izany resy lahatra hoe Brésil hitanareo tena mahavarina io zany hoe ao amin'ny tongotsy ry zala ao tena tsy taka avy any ekibony reny mihitsy ve izy sa ahoana fa tsy afaka hitovy mihitsy ny hoe malagasy andehanao baolina amin'ny Allemagne de aresy ny Allemagne maresy sa tsy maresy ny gasy tsy aresy io de mahavarina ohatra zany koa mpanao rugby izy ndray ny tompony rugby izy moa le zalary le Irlande Nouvelle-Zélande zay Nouvelle-Zélande mpanao rugby ngeza lareo a ary raha ampitaitsika ohatra hoe ampanaovina amin'ny ekipa nanosy be reo Nouvelle-Zélande rugby zany resahana ampanaovina ny tamin'ny manosy be na 3FB ahoana tena fa ny mampiaiky anakoa amin'ny resaka azakazaka de ry zareo za mahika aniny reto ry zareo za mahika zany mba maharaka zavy nareo lalahy ry za mahika anina ny tena dadany amin'ny azakazaka na lehilahy reo na vehivavy fa tena mampiaiky mihitsy hoe oy ohatra ny tsy olombelona reo rehefa miazakazaka fa tena misy fotoana manko mahita amin'ny télé de mahita zany de rombahany zareo daholo ny médaille d'or za mahika aniny reo de ry zareo mainty hoditry reny koa ohatra ny misy an'izay tena hitanao hoe enjana be ary ny tompon-daka amin'ny basketball ndray izy ary zareo américaine ry Jordan samy manana ny atsika gasy zany le mba mitoraka boulina kely iny any ny tena vitatsika ary ny tena haitsika izy iny ianonareo ne ireny mpiazakazaka reny za mahika aniny reny tompoko tsy afaka hifaninana amin'ny pasteur Hertina mihitsy reny raha azakazaka ataovy aleloia mafy zany saintsainy hoe
ohatra hoe za zany za mozoko so hitanao zao ka nde fanino misy za mahikanina kely anakiray za mahikanina nde faninana amin'ny paster za miaraka amin'ny costard pataloha lava izy miaraka amin'ny sorta kely tsy afaka hifaninana amin'ny aho fa efa tonga tsy haiko efa aiza izy zay ianao vao mety miazakazaka miaraka amin'ny fahaseporana avy atao rinato fa miazakazaka ireo ary tsy mitovy mihitsy ny olona tena mpiazakazaka sy ny olona miazakazaka fotsiny averiko indray mandeha tsy mitovy ny olona tena mpiazakazaka ny olona manao hoe sy ny olona miazakazaka fotsiny tsy mitovy fa ny olona tena mpanao sport ry havana ny olona tena mpiazakazaka de zao mahony tena izy na ny amin'ny sakafo hohaniny de fatany tsara hoe sakafo inona ny mampatanjaka azy sakafo inona mampatanjaka azy ny na ohatra anazy sakafo hitako ka matsirotsiro tonga de hoaniko daholo rehefa hitako mapetipety azy tsy mahita mpiazakazaka zany ianao ka be kibokibo aniny zany ohatran'izao tsisy an'izany fa ny akamaroan'ny mpiazakazaka manifinifikibo sady ozatra daholo ikibony io raha tsapainao ny fiaina manao any ozatra be daholo fa tsy mitovy amin'izany mihitsy hoe tsapainao ny fiainao de tsy mitovy amin'izany tompoko io vata tena ny ray manontolo tena matanjaka mahony tena amin'ny zavatra rehetra tsy amin'ny 7 marainy reny vao mifo amin'ny 4 sasany izy na amin'ny 5 marainy de feny ambony kianja mikotrana za indray andro nahita amin'ny 12 sasany atoandro zalahy le mpikotrakotrana azakazaka reny eny amin'ny terrain eny Mahamasina miakamidina eo amin'le gradin iny izy amin'ny 12 sasany le migaingina iny a miakamidina za amin'ny mipetraka makamasainao amin'le gradin eo mipetrapetraka amin'le sezao mijery any zalahy de zao nany anatsaiko any tsy vitako zao de mba nahita kely to zay hoe ande mba hanandrana kely antondro zalahy reto nidina indray mandeha de niakatra indray mandeha de mipetraka za tsy vitako zao fa ny andro zalahy efa mahony teny izy io zavatra ataony io zavatra fakendreny de zao misy zavatra be da be ajanony any tsy matoritory atoandro zany izy vao maraina de efa mikotrana mitady ny fomba rehetra izy hoe ahoana ny andrombahana ny fandresena mitady ny fomba rehetra izy hoe ahoana ny azakazahako de zany ny azony loka voalohany misy zavatra janony tsy menamenamenaka zany izy hoe isaky ny metsika de mielaka foana ny hoanina tsy mifoka sigiara tsy misotro toka tsy mihinana sakay mahony tena amin'ny zavatra rehetra tsy ty vehivavy tsy hoe mampirafy zany reny olona mpiazakazaka reny tsy hoe manana sipa 5 izy de aveo mahikely ohatrany tola katsaka aveo izy malemlemenana ny tsy zany reny mahony tena amin'ny zavatra rehetra ary normal raha lasaina vavy malala izy ao anatin'ny azakazaka iny tsy mitovy mihitsy ny hoe olona zay nahony tena olona zay efa niomana tsy hitovy velively amin'ny olona miazakazaka fotsiny raha lasaina vavy malala andro hoaniny tenin'ny tompo tonga aminao fa ianao ho lasa mpiazakazaka mahery vaika mihitsy mpiazakazaka mandrombaka ny loka mihitsy ahoana hoe mpiazakazaka mandrombaka ny loka ataovy amainina mafirarisy latra am'izany ianao tsy mitovy amin'ny olona mivavaka fotsiny ianao mba jerenareo nge ny olona mivavaka sasatsasany rehefa tonga ny sabotsina ny alady eny milamindamina eny ao am-piangonana milamindamina ao any atokantrano zara raha manana fotoana makina baiboly ary misy mpivavaka sasany azy tsy mba tia mihainy toroteny amin'ny radio fa hiran'izao tontolo zao reny ny enona misy mpivavaka sasany azy ao atokantrano tsy mba tia mijery an'io télé évangélique io reny le kihirahira n'izao tontolo zao
vehivavy mampinday fitombenany reny ira vetavety reny ny anony reny zavatra mampanorosory reny vaovao mampanorosory reny ny anony vaovao mitondra fanafitoana azy reny ny anony nefa izy zanak'Andriamanitra normal reny olona ireny raha reraka eny am-pandehanana normal izy raha tsisy voka ny fivavahana zay arahana tsisy voka ny fivavahana zay arahana Andriamanitra mampianatra antsika eto androany raha latsena bavy malala mila mahony tena amin'ny zavatra rehetrarehetrarehetra enao satria Andriamanitra te hanomana anao ho mpiazakazaka andrombaka ny fitahiana Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra andrombaka ny inona hoe azafady fitahiana Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ny tena mpiazakazaka dia zay foana ny ao andohany inona ny ataoko azahoana ny loka inona ny ataoko dia inona ny tsy tokony ataoko inona ny ataoko dia inona ny tsy tokony ataoko inona ny ataoko dia inona ny tsy tokony ataoko raha misy olona manome azy hoe tiany taoko ary zalahy mba fetifety tsy mety amiko izy izy mpiazakazaka tsy mety amin'ny vatako misy miteny amin'ny tiany sigara mbola tanorona reo mbadimbady kely fa tiany sigara tsy mety amiko tsy fanaoko zany fa izy mijery foana inona ny mety amiko inona ny régime tokony arahana kotrana manahoana ny tokony arahana rehefa mikotrana dia kotrana manahoana ary zany no mahatonga azy mandrobaka ny loka raha lasena bavy malala mbola veriko ny teniko tamin'ny voalohany izahay dia hitaizanao ary mitaizanao zay andrombahana ny loka eo am-pialatananao raha lasena bavy malala atonga anao andrombaka ny loka eo am-pialatananao amen sa tsy amen samy hafa zany angery olona ny mahatonga ny mpivavaka sasa milaza manao hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka fa misaotra an'Andriamanitra aloha misy ny fahita lavitra misy an'ireny fijoroana vavolombelona be da be reny manambara fa manao fahagagan'Andriamanitra manasitra an'Andriamanitra dia mametraka fantaniana ny olona fa maninona ny ao amogo ty rehefa nambojanareo misy olona sitrany maninona misy olona miova amin'ny fiainany maninona misy olona mahita fahagagana foana ao maninona misy olona tahina Andriamanitra foana maninona misy olona dala sitrany maninona reny karazana hery-maiziny reny ny sitranao samy hafa tompoko ny mpiazakazaka izay mahony tena sy ny olona miazakazaka fa hoany fotsiny fa itsika ato miazakazaka manao entraînement isanandro mahony tena mizavatra rehetrarehetra isanandro Alléluia amen riavana aza mampitovy ny tenanao mihitsy ampivavaka ny ivelany any aza mampitovy ny tenanao aminy avelao izy lamindamina fa tsy mitovy ny tanjony tsy mitovy ny tanjony izy miazakazaka moramoreny fa ianao tena mpiazakazaka mihitsy andrombaka ny loka andrombaka n'inona hoe dia raha mahita azy milamindamina ianao ary azagaga ianao raha miteny zao izy miteny zao teny zao mba milamindamina ihany amin'ny fivavahany eo nareo rery nga mpivavaka ny olona rehetra nge samy mivavaka daholo fa tsy hoe nareo rery avelao izy eo avelao izy andia ilamindaminy fa ianao miazakazaka dia misy tanjona kendrenao ao miazakazaka dia misy ina hoe ny anahy tompoko pastera Hertina za tsy miazakazaka fotsiny fa za tena mpiazakazaka ary misy tanjona kendreko ao misy tanjona kendreko ao raha nanangana an'ity trano eto anoloany ity tsika tsy hoe amboarina fotsiny io hoe amboarina fotsiny ve ao anatin'ny fotoana fo araky namboarako teo ho foanatsika mbara ho foanatsika amin'ny boîte de nuit ezahantsika hotoriana filazantsara ny atapotale rehetrarehetrany ataovy amenina raha resy latran'izany ianao tsika miazakazaka miaraka amina tanjony fa tsy mandeha miazakazaka fotsiny dia tsy hita hoe hoaizany direction
fa tsika miaraka amin'ny direction manana tanjona mazava tsara mihitsy tsika zany no mahatonga atsika hoe vavaka eto maraina vavaka ny ariva zany mahatonga atsika tsy milalao mihitsy tsy manao kilalao mihitsy zany mahatonga anay mitaizanareo amin'ny fahamasinana raha latsaina vavy zany ngeny mahatonga anay mitaizanao amin'ny fahamasinana misy be da be olona makalanao any am'izao pozinao zao ino ny ty sarin-doha ty ohatra ny raha fotsikely nina mba atao tsaratsara io sarin-doha io fa izao avy alao izy anao zay fitafitiany anaovany any am-piangonany misy azy satria ngeny mahalinany olona de zao fiheveran'ny olona sasany fampifakanesana any am-piangonana fampiterana lamody fiheveran'ny sasany fampifakanesana any am-piangonana fijerena pozin'olona faheveran'ny sasany fampifakanesana any am-piangonana fandaniam-potoana izany no mahatonga ny olona tsy mataty mivavaka mihoatra ny adiny roa fa raha vao mihoatra ny adiny roa am-piangonana de efa monamonaina izy vao mihoatra tsasakady ny toritenin'ny pastera manina kosa ny toriteny zany ny lavabe manina zato satria tsy hivavaka ny alehany ao tsy hiazakazaka ny alehany ao mba miditra ao fotsiny izy satria miditra ao daholo ny olona de vao mihoatra ny atsasakady ny toritenin'ny pastera de reraka izy leo izy mihoatra ny adiny roa ny fotoam-bavaka ray manontolo de efa te hivoaka ny alatrano izy satria izy mba miezaka manao fotsiny manina izy hoe miezaka manao fa tsy zany ny tanjon'Andriamanitra aminao eto raha lasaina vavy malala miazakazaka anatataloka atsika eto mandrombaka loka isika eto mandrombaka ny fitahin'Andriamanitra isika eto amen sa tsy amen ary raha tsy zany no alehanao eto mampijaly teny eto ianao raha tsy hivavaka ny alehanao eto mampijaly teny eto ianao zany no mahatonga atsika eto mivavaka ozy izy ny olona ndraindray manao hoe ino ty vavaka aminonona ty minona lazay minonona mankotsika io le anao miantso tompotsy hoae ozy ny olona mahatsany hoe fivavahana aminonona fa izao avy alao izy any am'le tsy minonona fa ianao raha lasaina vavy malala aza manao kitoto asandrato ny fiao asandrato ny tanana mila miantsoatra ianao de mitady an'Andriamanitra ianao eto tsisy kisangisangy zany raha lasaina vavy malala amen sa tsy amen zany no mahatonga fivavahantsika eto maraina mandra-paharivony andro maraina mandra-paharivony andro io ary tsy ampy mba jereva nge fotoana atsika eto fa tsy ampy ny fotoana ny vavahana sy ny derana an'Andriamanitra zao ankeo maraina fa tsy ampy niditra tamin'ny sivy amin'ny folo sasany amin'ny folo sy fatelo de efa niditra fijoroana vavolombelona fijoroana vavolombelona najanona fotsiny hoe ajanony am'izay fa efa be loatra tia indray zao ny toriteny koa rehefa tsy ho ampy efa kely de ho vita de hivavaka indray mandra-paharivony andro miaraka ny délivrance tamin'ny herintsika tamin'ny efatra sasany no ny rava nefa mbola tsy ampy ihany ny fotoana eto raha lasaina vavy de zao hoe miazakazaka tsika ary tsy manao kitoto etotsika androandro amen sa tsy amen zany ny mahatonga atsika raha ny fampianarana rehanao eto raha ny fampianarana rehanao eto de zao miala amin'ny fitondran-tena maloto miala amin'ny fijangajangana miala amina resaka maloto miala amina fisainana maloto zay zavatra jeren'ny masonao amin'ny tele de zay nay ianao mba hiaina amin'ny fahamasinana hijery sitrapon'Andriamanitra fa tsy sanatria isaky mijery tele ianao rahalahy filma foana ny mamaky anao ao mijery tele ianao de série reny foana ny zavatra mamaky anao ao mijery tele ianao kirahira zao tontolo zao reny mbola maminao itsika ato raha lasaina vavy de zao de zay nay ianao ho afaka amin'izany tanteraka mihitsy ianao ho afaka amin'izany tanteraka mihitsy ianao ary eto ny lalanao makany amin'ny fahotana ny lalanao makany amin'ny fahazaran-dratsy ampianarinay ianao de ho terena mihitsy ny lalanao mizotra makany mba hahatonga anao hizotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay amen sa tsy amen
tsy maintsy afaka amin'ny fahotana ianao rehefa tonga eto satria tsotra ihany izay tena te hitarika anao amin'ny azakazaka ho any amin'ny fiainana mandrakizay ho any amin'ny azakazaka andraisana fitahiana sy fahasoavan'Andriamanitra azakazaka andrombahana ny loka ahoana hoe izany ny tsy hitovizana ny zavatra nataonao tany aloha intsony izay ny ataontsika eto hoe antaniny olona ianao ndraindray hoe ino ty fivavahana mandra-paharivon'ny andro ty aiza koa no misy fivavahana mandra-paharivon'ny andro any amongote hoe aiza teneny eo anilanao aty amin'ny tanàna ny misy an'izany hoe raha lasiana bavy a kotrana ny eto kotrana ny eto mila nkotrana andro manalina ny ara-panahanao kotranina iandro manalina ianao atavemainina mafy zany eto tsisy zavatra malemilemy zany a tsotra ihany ny atony tsika mila miazakazaka nefa tsy mila manoko totora lasiana bavy izay e marina beta be ny olona efa sitrany eto betsaka ny olona efa afaka fa mbola fanirinay ny olo marary rehetrany amin'ny hôpitaly rehetrany vo migadony eto tonga de misy fakaka anaty sitana tolotolo ohatra mba mahafinaritra ange zany ry havana aoriana kely reo entin'ny olona amin'ireny sary eo reny le fauteuil roulante reny ny olona miditra eto avy any amin'ny hôpitaly vo migadona ny varavarana io tonga de manjavona ny aretina rehetrarehetra halleloia mba ohatra ny mahafinaritra zany amen sa tsy amen mba ohatra ny mahafinaritra zany hoe vo mitsofoka amin'ny varavarana olo de fa eny ny fofona hoe misy fofon'Andriamanitra ato zany misy ny fanatrehan'Andriamanitra ato zany amen zao ry havana efa nisafiditsika iazakazaka ary iazakazaka nyrombaka ny loka mampalahelo ange ny mieritreritra an'le hoe firipolo taona ny vavahana ianao nefa tsy mahatsapa nininina raha lasiana bavy mampalahelo ane zany e hoe mba niezaka ihany ianao nivavaka nefa tsy mahatsapa na inona na inona tena za aloha tsy tiako zany ry havana tsy mety amiko zany ary za koa tena tsy mety amiko raha mbola paster eto amin'ity fiangonana ty a tsy mety amiko ny amitaka anao ny hoe tazana eo foana ianao mivavaka eo foana ianao nefa de indrisy e tsisy nininina raisinao zany ao indrisy e tsy mba mahazo valim-bavaka zany ianao tsy mety amin'ny sainay zany tsy maintsy miara-miazakazaka tsika ary miara-mandresy miara-manobaka ny loka raha lasiana bavy malala zany mahatonga ny torotenitsika eto tsy mivazovazo mihitsy raha mivonona anaraka reny toroteny reny ianao manina hoe anaraka ny zavatra lazainy eto hialina ny fahazarany ratsy reny fahotanao reny hiaina amin'ny lalam-pahamasinana anaraka ny zavatra toriny eto mampanatenanao ara lasiana bavy ao anatina fotoana fohy ao anatina fotoana fohy ao anatina fotoana fohy tsy ho takatry ny saina ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao le izy mila miazakazaka ianao teneniny eo anilanao hoe mila miazakazaka hoe amen ary mahony tena ianao zany manomboka zao de mila mijery zay le dikan'le mahony tena inona ny zavatra mbola tsy mety atao anatiko tokony amboarina inona ny zavatra tokony ho ajaniko ahoana hoe zay le mahony tena e inona ny zavatra tokony ho ajanina inona ny zavatra tokony ahitsana inona ny zavatra tokony ho avelako inona ny zavatra mandany ny fotoanako kanefa zavatra tsisy dikany zavatra mandany fotoana nefa manaona hoe tsisy dikany mandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany fotoana tsika ngery havana sarobidy e ny ahy tena lazaiko anareo fa sarobidy amiko ny miainy toroteny zany ary za de manoro hevitra anareo mihitsy atao fafinaretana ho anao na de efa reanao ary tonitoroteny tony eto ka mbola maheno anao any an-trano de atao fafinaretana ho anao ny miainao ny renydray
any an-trano ny tena fitsakotsakoana ny toroteny eto. Raha azonao atao mividy CD, dia mividiana CD, dia eo ambony fandreny anao sady miaina ny makafy. Raha azonao atao mijery télé, miaina amin'ireny, dia tompo inona ny mbola tokony amboarina ty amiko. Za Jesosy tena te hiazakazaka mihitsy anao marathon, ary zany mahazo ny larana voalohany amin'ity indray mandeha ty. Inona ny tokony amboariko, inona ny kiraro tokony anaovako, inona ny sorta tokony anaovana, zany ny mpiazakazaka, inona ny t-shirt tokony anaovana, rano inona ny tokony hosotoko. Fa reny olona mpiazakazaka reny tsy misotro jus produit chimique reny, le misy ana chimique reny raha tsy diso naturel ty voankazo reny. Mijery dia ohatra zany mihitsy ny ara-panahintsika. So dia mbola misy fahatezerana atao amiko tompo, so dia mbola misy toetra ratsy tokony ho ajaniko. Inona ny fahazarany ratsy tokony mbola ho apetrako, inona ny zavatra jeren'ny masoko ka mandany ny fotoanako, manahoana ny anatin'ny toe-tsaiko any, inona ny toe-poko ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Amboary daholo zany Jesosy. Zany ny atao hoe olona mikotrana, mijery ny zavatra mbola tsy metimety, dia rehefa hitanao fa efa namboarinao dolodolo ny zavatra rehetrarehetra. Mampirisika anao ny Baiboly manao hoe miazaka za. Ny toroteny dia tahaka ny fitaratra. Tahaka nino hoe? Tahaka ny fitaratra. Jerenao eo amin'ny fitaratra eo. Ny fitaratra tompoko ny fitaratra tsy manamelokolona, fa ny fitaratra dia mampiseho fotsiny hoe zao ny mety, zao ny tsy mety. Dia ohatra zany ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mandray toroteny ianao dia zao refesinao amin'iny ny fiainanao. Inona ny mety, dia inona ny mbola tsy vitako, inona ny efa vitako, dia inona ny mbola tsy vitako. Fa aza mandamy fotoana ao an-trano anao raha lasana bavy malala. Aza mandamy fotoana. Raha mbola misy fotoana hipetrapetrahana, andana mivavaka, andana mivavaka. Za zao maly moa anniversairako, dia nisy an'ilay mpiara-mivavaka, nisy zanaka le mpiara-mivavaka amintsika ato. Le olona tamintsika tato tratra ny accident le tomobile be mivadika taria anelanelana maivatanana sy anatao. Dia nisy fianakaviana anankiroa maty, ny ray zanany dia ny ray vonantony. Dia voaterina tsy maintsy nandevina tany aho maly, anniversairako maly nandevina tany Ambatolampy tany zay. Dia zao tsy hoe variana fotsiny hoe anniversaire dia hinan-kanina, fa ny asan'ny tompo tsy maintsy atao. Amen. Dia namoaka karazana tany zay dia andehandevina, dia tsy mandany fotoana e. Velomina alolo kely ny tomobile hoe andeha alolo kely zay fa mbola nanambomboatra pneu kely dia mbola pidina gasoil. Zay moa tsy mitovy amin'ny 4x4 iny nentinay. Dia efa nandeha aloha, efa katekakina be entsy. Dia nijanona atao tendrombohitra atao zay hoe miandriandry zareo, dia aloha mivavaka eto tendrombohitra. Ataovy aleloia mafy zany. Tsy hoe mandevina fotsiny dia miarakory eo, non. Fa vao misy fotoana malalaka teo amin'ny adiny ray sasany teo, adiny firy hoe zay ry zareo vao tonga, adiny ray sasany izy vao tonga. Navita vavaka zay navita vavaka. Tsy avela verivery-maina zany ny fotoana. Tsy hoe zara raha nisy adiny ray sasany ary dia amin'ny style hoe mandra-piandry aloha dia ndao ry zalahy inona brochette, aiza reny zay, aiza dia ndao hinan-kanina. Tsy mandany lera amin'izany. Vao misy fotoana hivavahana, andao hikotrana indray, andao hivavaka. Sabata ara-pitso, mila fiaino herin'Andriamanitra isika. Ataovy aleloia mafy zany. Dia nomemena dia reny fa nandalo afaka adiny ray sasany vao tonga. Navelana indray andeha lolo kely dia nenjenay, dia lasa niraisana kany aloha be any. Nena nirasany tany ray aloha dia lasa ndray mivavaka. Aleloia. Tsy zany ny atao hoe mahony tena. Manina hoe
tsy hoe manarinary fotoana, tsy hoe vao nisy fotoana kely dia andao hivosa olona dia miretsadresaka dia ahoana ty dia ahoana ny dia andà fotoana mizavatra tsisy an'izany a vao manana fotoana andao hivavaka tsy manoko totora lasenabavy a tsy manoko sangisangy a tsy mandà fotoana mizavatra tsisy dikany a ataovy mainina mafy raha retsy latra amin'izany ianao mivavaka amin'ny alina vao tsy mahita tory za amin'ny alina vao tsy mahita tory dia tsy hoe mitady torimaso mezaka ihany aloha mitady torimaso fa nandray reraka fa vao tsy mahita tory ndraindray manko taitra iny a mandeha mivoaka kely na tondra ny zanako mivoaka kely na ohatr'izany dia tairinao na hisotro rano izy hisotro rano adada vao miteny misotro rano izy dia iny latsa le torimaso mezaka ihany amin'ny tady tsy mahita tsony dia tsy eo akory mamerivero fotsiny dia mamisa visy eo hoe indrisy nanahoana ny fiainanay taloha tsy zany mivavaka mivavaka zany raha lasaina bavy le izy a mivavaka aiza ho aiza amin'izany ianao aiza ho aiza amin'izany ianao aza lany fotoana hisaintsainana problème fa mandany fotoana anometsam-bony nahatra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra zany atao olona mikotra na ara-panahy tsy mitady olona iresahana aiza re mba hita namana iresahana fa za rery ty mangingina Jesosy eo anilanao Jesosy eo akaikinao tonga dia afaka mivavaka ianao ary miresaka amin'ny akaiky mihitsy alleloia za re olona za tsy mitovy amin'ny za tena tsy zay ny tsy hitovizako amin'ny olona rehetra za mandositra mihitsy miala olona efa tsy azoko ialana manko nareo reny rehefa le mifanena amiko reny alleloia fa za miezaka mihitsy miala raha mbola misy azoko ialana hitokanako na atao am-piangonana za vao mahazo fotoana kely 10 minitra fefakadany mangingina kely dia efa tompo raha lasaina vavy a sa inona zavatra andanianao fotoana inona ny andanianao heritreritra inona ny andanianao heritreritra ianao mieritreritra ady fireo inona baiboly mampianatra antsika andao ry azakazaka ary tsy hanao kitoto ataovy amainina mafy zany jerenareo ngery avany rehefa voniny ianao androany fa vonina hiazakazaka anome hery ianao androany Andriamanitra saika mpanangatanana izy izy ny vonina hiazakazaka izy izy ny vonina hiazakazaka asandrato ny tananao azavady avy area zao Jesosy ah vonina hiazakazaka vonina hiazakazaka vonina tsy hanao kitotoa handrombaka araka ny toroteny tamin'ny heriny handrombaka vonina hiazakazaka amen jerenareo nge raha vonina ndray za fanapa-kevitra zany ianao anome hery ianao ny tompo hoy izy hoe mampatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery omeny hery be ozy izy le atao amin'ny Isaia ndony afa kitsika Isaia fa 7 hoy izy 9:3 na dia ny tanora fanahy azy dia ho reraka sy ho sasatra aninony ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohanao afy manina zatovo fa izay miandry an' Jehova dia mandroso hery kosa manina hoe hielatra ny hoekarany tahaky ny any voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka zay miandry an' Jehova dia androso inona jerenareo a izay miandry an' Jehova dia ahoana tsara ozy ianonareo ty teniko ty misy fanapa-kevitra mila raisinao eto androany raha tapa-kevitra ianao fa vonina hiazakazaka dia hoy ny voalazan'ny baiboly izay miandry an' Jehova dia androso omen'Andriamanitra hery ianao rehefa vonina hiazakazaka ianao dia manao ana hoe omen'Andriamanitra hery ianao rehefa vonina hiazakazaka
fanapa-kevitra fotsiny ny ilainy androso ianao dia hiazakazaka sa tsy androso fa raha tena vonona ianao hiazakazaka alleloia dia Andriamanitra manome hery ianao manome inona hoe jerenareo nge ny tantarany Elia atao amin'ity mpanjaka voalohany toko fa 20 ty rehefa andatsaka ranonorana amin'ny tany Andriamanitra teto 3 taona sy tapany tsisy ranonorana fa eto izy andatsaka ranonorana amin'ny tany eo amin'ny andininy fa 700 inonareo tsara ary noho ny fanompitony dia hoy izy misy rahona kely ohatry ny tanan'olona miakatra avy eny amin'ny ranomasina dia hoy izy miakara ka lazao amin'ny aba hoe amboary ny kalesinao lazao amin'ny aba hoe ahoana hony ka midina fa ndrao voasakany ranonorana ianao ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonoram-be ary aba niakatra tamin'ny kalesina ka ny Jezirely tsy ndriko tsara ary aba niakatra tamin'ny kalesina ka nakany Jezirely niakatra tamin'ino mba fantarareo moa zany kalesy zany izany kalesy zany nga tsy mandeha ny caméra tembona sa mandeha ay mandeha fantarareo moa zany kalesy zany voiture reny le voiture dia ny an'ny mpanjaka misy eo amin'ny soavaly farafakely ny anaky-enina no mitondra ny voiture io farafakely ny anaky-enina na anaky-valo mitondra ny voiture io zany hoe matanjaka zany kalesy zany sa tsy matanjaka soavaly no mitondra an'io zany soavaly zany tena mety mahita hatrany 40 km/h zany na tsikante mahita 40 km/h zany ny fandehanany zany soavaly miazakazaka iny mandeha ny moto reny io ny tangenan'le mpanjaka iaba io ny tangenany fa hoy izy eo amin'ny 9:20 ary ny tanan'i Jehova dia tao amin'ny Elia dia nisikina izy ka niazakazaka teo alohany aba mandra-pahatonga tany Jezirely ny any aba zany soavaly anaky-valo mitondra azy eto mandeha mafy mihitsy ny any Elia inona nandehanany ny any Elia inona nandehanany azakazaka ty tongotra ny any eto soavaly tovy amin'ny 4 be ny any Elia ty tongotra fa izao ny nahagaga ozy ny voalaza baiboly ary ny tanany Jehova dia tao amin'ny Elia ataovy aleloia mafy zany ahoana hony ny tanany Jehova tao amin'ny Elia dia ny dépaseny le soavaly mandeha mafy be gaga iaba mijery avy any iny Elia mandeha ty tongotra wow mafy lavitra no soavaly ataovy mainina mafy zany raha latsara mampimalala jerenareo eno zao rehefa vonony ianao hiazakazaka rehefa vonony ianao hiazakazaka rehefa tapa-kevitra ianao hiazakazaka voalohany andrombaka ny loky ianao aloha voalohany faharoa tsy ny vatatenanao intsony no hiazakazaka fa misy hery avy any an-danitra ho ampidin'Andriamanitra ao anatinao misy hery avy any an-danitra ho ampidinina ao anatinao avy tanao tsy vitan'ny olona avy tanao tsy vitan'ny olona amen sa tsy amen mitiaka avena zany amen sa tsy amen avy tanao nina vazafaty zay zavatra tsy vitan'ny olona azonao fitainao anatin'ny fotoana fo ambaran'ny baiboly manao hoe ary ny tanany Jehova dia tao amin'ny Elia ahoana hony tanany Jehova dia tao amin'ny Elia
ny ah io dia tena anisan'ny mahagaga ana ry havana za ohatra vao manao zavatra kely manao baolina kely miaraka am'le zaka koa ndraindray tonga dia vetivetika kely ana dia reraka nefa za misy fotoana eto mandra-parivony andro mitoro teny manao délivrance manao vavaka ohatrany tsy mety mitolefiko zany mihitsy talata eto mavita manao toroteny akoroary amin'ny télé sy radio mbola mitoroteny ato ambany rihana manao délivrance mandra-parivony andro mametsa tanana ary ny délivrance abin'io reny le devoly manao karaté kareny daholo ny akamarony midona ato fa tena varina mihitsy hoe hery manahoana loatra ty hery omen'Andriamanitra ty za mahita olona vao manao zavatra kely de reraka ny sasany aza mamonjy fotoam-bavaka reraka izy mideran'Andriamanitra io reraka za mahita olona sasany avy manao délivrance olona ray ankiroa reraka ozy hoe maika raha naleren'ny misy talata tondraindray telo arivo ndray olona délivré koa eto rehefa talata fa izao rehefa vonina ianao rehefa manina hoe dia omen'Andriamanitra hery ianao tsika manko mandrefy ny heritsika ary zay ny problème ny olona za mve ho vita tonga dia zany no mibahana ny lalana fivavahana manam-parivony andro zany dia tsy mihinan-kanina zany nareo ny ataondro dia reo kizy reko zany tsy omenareo hanina fivavahana mpahamon'olona zany ve ho vita ny azy zany tonga dia le any amin'le hoe zany ve dia tonga izy dia reraka fa ho an'ireo olona tena tapa-kevitra dia mahavariana tokoa hatramin'ny maraina anao nefa teto tsy mety reraka tsy mety nona tsy mety kivy atavy aleloia mafy zany ary nambolany dia ditongotra any talata maty ery anao tsy mila reraka zany sady tsy nona eny am-pandehanana dia variana ny olona fa hery manahoana rehefa tapa-kevitra ianao dia misy hery avy any an-danitra omen'Andriamanitra anao rehefa manina hoe dia misy inona hoe misy hery omen'Andriamanitra anao zay fotsiny ny andrasan'Andriamanitra anao androany hiazakazaka ianao sa tsy hazakazaka rehefa tapa-kevitra ianao hiazakazaka amin'ny fanompoana ny tompo manomboka androany raisinao zay fanapa-kevitra zay vonina anao korsa Jesosy anao ina hoe vonina anao korsa Jesosy dia ozo ny tompo omba anao ny tanako omba anao ny tanako ola eo amin'ny Isaia zay miandry an' Jehova dia mandroso hery manahoana hoe zany hoe misy zavatra tsy takatry ny saina mihitsy mitsofoka ao anatinao raha latsaina bava-malala ho anareo marary lavy reny misy aretina tena mavesatra ao anatinao izao fotsiny ny andrasan'Andriamanitra anao tapa-kevitra ianao hivavaka sa tsy tapa-kevitra fa raha ianao marary io mandray fanapa-kevitra androany hoe handroso ah hivavaka zao dia zao ihany omen'Andriamanitra hery tsy ho takatry ny saina anao fa ny olana amintsika marary dia zao olana amin'ny marary sasany dia zao zany tsy afaka makaty matetika vavoniko marary zary vao tsy mihinan-kanina kely dia mananina zangy mbola vao tonga eto indray mandeha zanga mody afaka mandeha anina loatra zangy na frère tsy ananako za zao hitanareo sao hoe malemilemy ay dia normal lenao raha tsy ho sitrany fa raha androany ianao ny andray fanapa-kevitra handroso ah hiazakazaka lazaiko aminao sao dia zao ihany Andriamanitra mehery anao sao dia zao ihany ianao dia ho sitrana amen sa tsy amen zany angizy io e ianao ndray aloha raha mbola mivavaka eto tsy maintsy miara-miazakazaka aminay ianao tamenina mafy zany raha tsy hoe hialanga ianao fa eto tsisy fivavahan'ny olona kamo zany eto a tsisy fivavahan'ny olona rera-davo zany eto olona vonona tapa-kevitra hiazakazaka ny eto ary andrombaka ny fitahina sy ny fahasoavan'Andriamanitra